Mora feno fotoa masina indray tovolahy iray no namoy ny ainy izay voadaka ny tovavy tany amin'ny bas-ventre tany amin'iny toa masina iny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay tovolahy izay ny côte sipa ka voadaka tany amin'ny bas-ventre izay no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Adaboy Toliara, vehivavy sisa tsy hita tamin'ilay lakana rendrika hihazo any Soala Rasidy, ilay vehivavy hita tany amin'izay torapasiky ny daboy izay. Raha ny nambaran'ireo fianakaviana dia vehivavy sisa tsy hita tamin'ilay lakana rendrika avy ao Mahavatsy hihazo any Soalara Sud, ilay hita faty tamin'ny andro ny alarobia 9 aprily 2024 maraina iny. Efa tonga naka ny razana ny fianakaviany nidina atao an-toerana koa ny sefokotany Besakoa sy ny filohany zanadriaka ary ny BMS sy ny tandro filaminana tany an-toerana tany. Tsy hivina fa olona 5 no namoy ny ainy nandritra ny faharendrehan'ny lakana hihazo any Soalara Sud ny sabotsy maraina lasa teo iny ary fianakaviana iray avokoa ireo efatra amin'ireo izay namoy ny ainy tao anatin'izay faharendrehan'ny lakana izay. Ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo tao anatin' izao loza izay nianjaty tamin'ny havan'izy ireo izao enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahilontsony. Tany Toamasina indray voaroba ny vola 720 tapitrisa ariary sy ny moto iray. Avy nakavola tamina banky ny olona misa roa izay nandeha moto no nisy nanafika tamin'ny BASPA teo amin'ny lalam-baovao anelanelany Amboly Madinika hivoaka ny Tanambao 5 tamin'ity herinandro ity hatrany. Lasa tamin'izany ny moto izay sinisy fazde sy niaraka tamin'ny vola 720 tapitrisa ariary tao anatin'ilay moto. Omena valsoa izay manambaovao mahakasika ireo fananana very ireo ary efa nanatina mpitandro filaminana ireo rasibatra raha loharanom-baovao voaray avy any an-toerana trany. Midika izany fa mbola manjaka tsy fandriampahalemana any Toamasina iny amin'izao fotoana izao. Tsy voandroany no nahitana an'izay resaka tsy fandriampahalemana izay mirongatra dia mirongatra any Toamasina izay fa efa hatramin'ny ela dia efa nisy foana izay tsy fandriampahalemana tany Toamasina izay hanika mampatahotra an'ireo izay mpisangatsangana hihazo any Toamasina ary rehefa ny Toamasina izay moa dia tena matahotra mihitsy rehefa mody alina eny na dia maka toerana fivanihanana amoron-dalana aza dia mampatahotra foana izay mody alina izay amin'ny fandrobana sy ny famonoana izay ataon'ireo tsy mataho-tody any Toamasina izay. Manjaka ray indray olona misa 7 anatina tambazotra ampisoloky no voasambotra. Fisolokiana amin'ny sehatry ny varotra toy ny fividianana sy fivarotana vokatra toy ny vary, katsaka ary ny voamaina no nahafantarana azy ireo. Tambazotra serasera izay no fitaovana ampiasainy voalohany hitadiavan'ireo olona izay vola sibatra. Manao fifanarahana ara-barotra mihitsy izy fanomezana vola mialoha mba hisindry fatokisana kanefa rehefa voarainy ny entana dia tsy hita popoka intsony izy ireo. Antapitrisany maro no efa azon'ireto mpisoloky ireto. Mandritra izany misy koa ny fampiasana taratasy hosoka sy ny karapanondro sandoka izay nataon'izy ireo. Taorian'ny velam-pandrika izay nataon'ny polisy ny brigade criminelle Anosy dia tratra tao amin'ny tokantrano iray teny Manjakaray izy ireo ny talata 1 Martsa 2024. Lehilahy misa 4 sy vehivavy 3 no voasambotra ary fantatra fa misy amin'izy ireo no efa mpamerikeloka. Nidoboka ponja vonjomaika eny an-tanimora ireo andian'olona ireo taoriny ny akarany fampanoavana tamin'iny talata laso teo iny. Midika izany fa manjaka be ity resaka fisolokiana maro isan-karazany ity amin'izao fotoana izao ary miseho amin'ny endriny maro moa izay resaka fisolokiana izay indrindra any an-drenivohitra any no tena ahitana an'izay karazana mpisoloky maro isan-karazany izay ary tena manana paikady mihitsy izy ireo mba ahafahan'izy ireo misoloky olona ao anatin'izany rehetra izany izay. Mahajanga mpanazatra iray maty ny mpox. Lehilahy iray 73 taona izay ampanazatra ara-panajatena no maty niretina mpox ny aliny alatsinainy ny pasika teo izay monina tao amin'ny fokotany Ambalavola Mahajanga
araky ny fanazavana voaray dia efa notsaboina tao amin'ny CHU Mahavoky Atsimo nandritran'ny fotoana ela izy io saingy noho ny fahasarotany toe-pahasalamany dia tsy tana intsony ny aina ary isan'ireo zay tonga voasokajy ho ka gravy noho ny tsaboina azy. Olona misafito kosa no mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny CTI CHU Mahavoky amin'izao fotoana izao ao anatin'ity trangana Mpox ity hatrany ka noho izay dia mitandrema ihany fa tena mirongatra ihany koa ity trangana aretina Mpox ity manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ka aleo misoroka toy izay mitsabo sao dia hoe tratrany izay vao hoe takizay ka takizay ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo ao anatin'izao fahoriana izay nahazo izy ireo zao enganio tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Tany mora feno Toamasina indray tovolahy iray no namoiny ainy izay voadaka ny tovavy teo amin'ny ban-ventre. Araky ny vaovao iray dia avy nisotro tao amin'ny bara iray izay be pahalala ao mora feno Toamasina ity tovolahy ity tamin'ity herinandro ity. Nisy ny tovavy hita tao ka niezaka nanatona sy niresaka tamin'io tovavy io saingy tsy nanaiky raha vehivavy. Nitarika famalina izany ary voalaza fa voadaka tao amin'ny bas-ventre ilay tovolahy ka ny afara tamin'ny fahafatesana izao. Efa karohina kosa ilay nandaka ka nahafaty an'ity tovolahy ity. Eny hanatra ho an'ny tovolahy rehetra na ny tanora izany na ny olon-dehibe ao anatin'izay fikotiana sipa izay dia mba mahaiza ihany manaja tena sy manaja olona izay ho kotinao fa maro amintsika lehilahy mantsy rehefa mikoty sipa izay dia zatra manao androny terivay manta irony fotsiny satria mihevitra isika fa rehefa mikoty dia tsy maintsy ahazo foana ary tsy maintsy ekena ao anatin'izany rehetra izany mba maneke rehefa miteny le vehivavy hoe tsy mety ao anatin'izay fikotiana izay fa tsy falifaly ny hanao herisetra na ihary koa hanao terivay manta ao anatin'izay fikotiana izay fa maro amin'ireo vehivavy izay tratran'izay harcèlement izay no tsy mahazaka an'izay rehetra izay ka mety noho izay antony rehetra izay no nahatonga an'izao fandakanaka nahafaty olona izao tany Toamasina izay ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo ihany ao anatin'izay loza izay nahazo ny havan'izy ireo izay enganio tsara levenina ny maty ka aza misosoka alahelo intsony. Asio fetrany ary asio fanajana foana eny anivon'ny fiarahamonina eny na iza ianao na iza ianao indrindra fa rehefa hikoty sipa izany dia tena ilaina izany fanajana izany ao anatin'izay resaka ifanaovana izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy makasitraka dia mirary soa.